hoe sorona amin'ny tany ireo vahoaka any Sakaty amin'ny fahatelopolon'ny volana septambra ho avy izao. Zany hoe tsika izao manitsaka ny volana jolay, aogositra dia mikadiny izay septambra izay, zany hoe manana eo amin'ny roa volana eo zany miponina ao anatin'izay. Ary irosoana ny fanesorana azy ireo eo ny orinasa Green Madalande moa zany izay mbola resabeny amin'ny hoe efa nifoanana ange ilay fampanofana tany, koa maninona no inona amin'ny alalan'ny lalàna inona sy ny fepetra viaiza zany ity raisinareo ity amin'ny fanomezana ny Green Madalande ny ao Sakaty, satria efa foana tamin'ny taona 2014 zany fampanofana tany zany. Koa maninona ankehitriny no misy an'ity tranga ity zany lalàna viaiza sy naoty aviaiza, fanapa-kevitra aviaiza no niraisin'ny fitondram-panjakana irosona amin'izay fanomezana ny Green Madalande hisehatra sy asa ao amin'ny nosy Sakaty izay ary anala ireo vahoaka any an-toerana. Ity misy horonan-pio vetivety ho arahantsika momba izay ny amin'ny hoe ahoana ny faneho-kevitry ny mponina eo anatrehan'izay toe-java-misy izay, dia rehefa avy eo irosona ny resadresaka sy ny famakafakana momba izay resaka nosy Sakaty izay. Malatsara antsika jiaby, zaho dia solotegna vahoaka ny Sakaty no resaka eto. Izay fokon'olom-pasindava Sakaty tsy manotry fivoarana, fa zahay mitaky zonay ara-bola, ara-pivelomo, ara-fomban-drazanay, ara-ponena sy zo amin'ny fananan-tany amin'ny maha-olona zahay. Mara mandalo teto aminay momba ny fagnadosoana zahay amin'ny tany amiagna Société Green Madalande. Fa zahay mitaky ny fagnajana roa mpitondra fanjakana hagnaja zonay amin'ny lafiny jiaby efa nivolagninay teo ambony. Raha tsy hanaja n'izo tsy laminy mihitsy ny no Sakaty ray manontolo. Ka takinay ny hanaovana koragna iaranay amin'ny Green Madalande anareo mpitondra miaro tanteraka io orinasa io nefa vahoaka tsy asianareo asina. Kay miangavy anareo mba hagnaja io feonanay amin'ny Green Madalande io, magnantegna fa misy mpiaro zahay fokon'olona eto Ampasindava Sakaty misao. Zay no faneho-kevitra ampahany faneho-kevitry ny mponina avy any Sakaty eo anatrehan'izay ambana sy vaovao misy makasika ny fanesorana azy ireo amin'ny taniny izay. Mpanarahantsika amin'ilay resaka nosy malagasy any izy ity ny amin'ny hoe ny eo ary tsy aisy tsy hita sy tsy voaja, tsy hita izay anaovanareo azy sotasotaina, omena mpandraraha, omena amidy amin'ny vahiny, koa ny nosy ary amin'ny nosy malagasy ary ahoana no ifehezanareo zany rehefa mandeha moa ny resaka ny amin'ity resaka fiaraha-mitantana ny gestion mahakasika ny nosy malagasy ity. Fa izay zany zao ny vaovao mahakasika ny nosy Sakaty. Hoentitsika misimisy kokoa ary ampiakarintsika atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehan'ireo solotenan'ny mponina hitondra misimisy kokoa mahakasika an'izay hoe inona marina ilay tena toe-java-misy any amin'izay Sakaty izay. Fa raha ny fantatra aloha zany dia amin'ny fahatelopolon'ny volana septambra no omena ireo mponina ireo, ka izay tavela aorian'izay zany dia rofina ny entany, fa mialohan'izay zany dia tanina hono ny mponina angoronentana moramora, hiala moramora ifindra lasy ifindra lainy amin'ny atsaiko ho any nosy be ve sa aiza zany ireo mponina ireo anatrehan'izany. Rehetra izany izay anairana ny fitondram-panjakana satria misy an'izany zon'olombelona izany nankatoavintsika, misy ny fifanarahany iraisam-pirenena maro samihafa nosony avintsika ary fifanarahany iraisam-pirenena maro samihafa no tokony ho ampiarina eto Madagasikara eto ao anatin'izay, satria isika dia tamin'ny nampontsika no nanao izay sono izay ka tokony hanatanteraka sy hanaja izany ny fitondram-panjakana. Tsy ilaza indray ny amin'io nga zay no nanao sinian'io, fa misy an'ilay atao hoe continuité de l'État na ny fitohizan'ny fitantanana, ka adidy sy andraikitry ny fanjakana feno no manaraka an'izay fifanarahana sy zo ho an'ny zon'olombelona izay amin'itony resaka fananantany tontony zon'olombelona maro samihafa izany ao anatrehan'izay.
androany zany iarahantsika malala ny amin'ny tebiteby iainan'ireo mponina ireo ty moa zany hiditra amin'ny BEPC moa tsika nresahany marjona teo andeha ny baka aorinan'izay ny fialatsasatra ka raha tokony hiatrika ampitonina amin'ny fomba ampidiran-janaka zany reto ray aman-dreny ao Sakaty sy ny Ampasindava ny amin'ny hoe anao ny fiariny anao ny resaka jono ny amin'ny resaka tontolo iainana sy ny fikarakarana sy ny asa fivelomana maro samihafa dia izay fa hoesorina amin'ny tany izay ary mivelona amin'ny tebiteby ny vahoaka ny Sakaty amin'izao fotoana izao mametra-panontaniantsika ny amin'ny ohatra ny tany tsisy fanjakana ve fa lay malagasy mitebiteby miaya ao amin'ny taniny dia eo tsika ny ka lay fanjakana mihitsy ary no manao azy zany ilay orinasa Green Madalonde izay tsy fantatra ny amin'ny hoe ara-dalàna sy manahoana sy manahoana marina satria hatramin'ny androany dia tsy fantatra zany ny amin'ny hoe iza no mpandrara iza no mpampiasa vola ao anatin'izany orinasa izany anao inona marina irety ity orinasa ity rehefa azo an'izany tany zany nisy ny fanafoanana n'ilay fifanarahana ny amin'ny hoe fampanofana tany ho an'ny Green Madalonde zany tany amin'ny 1924 tany ny fifanarahana naneken'ny fanjakana n'izay fa taty amin'ny taona 1924 rehefa tsy fantatra ny amin'ny hoe iza lay orinasa iza marina ty Green Madalonde ty iza ny mpampiasa vola iza ny mpandrarao dia nampanatsony fanjakana rehefa nampanatsona tsy namaly ka nyrosy tamin'ny fanafoanana ny fifanarahana zany ry zareo teo anivon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 1924 ary io mandrakandroany mbola miatra ary nanamafy zany moa ny teo anivon'ny mpanolontsaina munisipaly ao Nosy ny amin'ny hoe nisy an'ity fanafoanana ity dia nefa eo anatrehan'izay hoe nisy ary ilay fanafoanana dia nisy indray ve ny fanavaozana taty aoriana mandrakandroany aloha isika tsy mbola nahitan'izay fehiny zany raha ohatra tsoriny ity resaka ity dia ilay bazy ilay fototra iasan'ilay orinasa Green Madalonde ao Sakaty zany inona ao amin'ny androany ilay fandroahana ny mponina mivelona sy miary ao amin'ny taniny zany inona no fototra araky ny lalàna androana n'ireo mponina ireo ao amin'ny taniny amin'ity androany ity zany satria zay aloha no lalàna misy zay no fanapa-kevitra ofisialy nivoaka tamin'ny taona 1924 momba an'izay Sakaty zay fantaty aoriana rehetra dia resabe sy kabary ambony latabatra sy todidiny besandry endrika fanapara-pahefana no nisy ary efa tsy ahevitsika moa efa nisy olona enina no voasambotra rehefa nisakana sy niaro an'ny taniny tao anatin'izay ka namoahana sazo miantona sy raha matahora samihafa momba ity nosy Sakaty ity eo anatrehan'izay toe-java-misy izay ka androany zany tsika dia manaitra ny fitondram-panjakana satria raha ny re matetika dia ilay be ny tanàna ny mpanolontsaina munisipaly any Nosy ny préfet de police no isan'ny mitondra ny fanazavana sy miresaka mponina ilay solitenan'ny orinasa Green Madalonde izay solitena to tsy mahatapa-kahatra no miresadresaka mponina ary ny mponina moa hatramin'ny androany araky n'ilay olona-mpiona rahantsika toy dia mitakiny amin'ny hoe anaovy latabatra boribory table ronde iarahany vahoaka ny Sakaty sy ireo amin'ny orinasa izay matapa-kahatra ao amin'ny orinasa ary ny fanjakana ny ministera na ny fiadidinan'ny repoblika mihitsy ihany koa aza satria rehefa maisamaisatra ny raharaha nge raha tsy hivitsika dia nilazaina fa hoe tetikasan'ny filoham-pirenena ka tsy maintsy totoso io tsy maintsy tanteraka io dia zay zany nentina nanaovana raha matahora natao Sakaty sy ny Mitsiosy ireo nosy manodidina ny Nosy dia zay tetikasan'ny filoham-pirenena zay no narantiranty ny nentina nanaovana raha matahora ny amin'ny hoe resaka 5 étoiles moa zany fantatsika loatra izany rehetra zany ary efa nisy ny hoe mpandraraha vahiny tonga hatramin'ny efa fantatry ny amin'ny hatramin'ny hoe avy any amin'izany Émirats Arabes Unis zany no tonga nijery tany an-toerana ny amin'ny
anatanterahana ny tetikasa dia eo mifambafo tanteraka ny resaka eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay fa hatramin'ny androany sika miandrany amin'ny hoe inona no lalàna zany, inona no didy na inona ny fepetra ara-dalàna anesorana an'ireo olona ireo ao anatin'izay fanesorana azy amin'ny tanin'izay. Zany no andrasantsika hatramin'ny androany fa ntsika miandry an'izany fa ny vahoaka malagasy anisakaty izay mpiray tandrazana amintsika dia zay ny azy zany no efa fampitambavao ampitain'ireo tompony andraikitry ny fotony amin'ny hoe amin'ny 3 septambra ianareo miala amin'ny taninareo. Zay no mahakasika ny sakaty zany moa fa hoentitsika misimisy kokoa ihany ry izy rehefa feno miampy ny ina moa zany ny vaovao eto ampelantanana fa zay no isan'ny misongadina ka hanairana ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe inony zany zavatra misy zany, inony ty ataonareo ty tompoko lahy sy tompoko vavy eo anatrehan'izay. Ary raha ny fantatra dia isolo tena mpanjakana avy any fotony zany hiakatra ty Antananarivo amin'ny androny ty herinandro ty hitondra an'izay hoe raha ohatra nareo misy fitarainana na misy alahelo na misy fangatahana dia ampitondray anafa hiakatra any Antananarivo amin'ity herinandro ty dia hoentiko any zany fa io efa fanapaha-kevitra io efa tsy maintsy irosony io anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Zany hoe didiny Besandry no miatra amin'ny vahoaka malagasy mpiray tandrazana any sakaty dia eo tsika ny amin'ny hoe ny ary amin'ny basy toliara ny vahoaka mbola mitebiteby ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana ty fitrandrahany ty mandroso miembotra atao miazoazo ny vahoaka tsy afaka miara-pilaminana fa to sakatsakarana sy fepehezina ny ary amin'ny sakaty zany no toe-java-misy ny mpitarika posy any Tomasina sy toliara mitebiteby ny amin'ny ataon'ireo nampindramina ny fahefana ireo mpitandro filaminana maro samihafa sy ny ataon'ny commune amin'ny resaka endrika kolikoly sy fanakatsakanana ny herinaratra iaraha mahita ty zara famirehitra ity ny fanampozinana ara-tsakafo etsy andaniny zay tsy mbola voafesy tsy hita mandraka androany. Zany rehetra zany no toe-java-misy atao amin'ny firenena ka mahatonga ny amin'ny hoe misy fanjakana ve eto. Mampatsiahy an'ilay Andrajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra zany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe misy fanjakana ve eto satria Andrajoelina ny teny tamin'izany fotoana zany raha tsy hevitsika ny amin'ny hoe ny vahoaka malagasy ve sorona amin'ny taniny ekena satsekena ary fanjakana no manao an'izany ekena satsekena androany zany rehetra zany miverina amin'ny Andrajoelina tompoko lahy sy tompoko vavy eo anatrehan'izay toe-java-misy any amin'ny nosy sakaty ny toe-java-misy manerana ny nosy satria any Antalahy ihany koa dia nahitana trangana fanampozinana ara-tsakafo. Zany rehetrarehetra zany no kisary miseho anatin'izao toe-java-misy zao ka inona no manda ijoroan'ny vahoaka malagasy zany eo anatrehan'izay toe-java-misy rehetra izay. Inona no antoky ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay. Ny nosy malagasy io iarahantsika mahita io ny amin'ny hoe mizotra makany amin'ny fiaraha-mitantana raha ny fanapaha-kevitra sy ny fivoriana fa ny resaka diplomasia no betsaka sy mandeha aloha. Ka inona zany ny raha manjary eto amin'ity firenena ity tompoko lahy sy tompoko vavy? Inona ny raha manjary eto amin'ity firenena ity? Misy ny any ambadimbadika any ho an'ny mpampiasa ny tambazotra tserasera dia efa misy ny fiantsonany amin'ny hoe tena efa feno ilay kapoaka. Misy solombavambahoaka zany sy tendrandrena solony haiko raha ny marimarina kokoa zay filoha lefitra fafito avy amin'ny mpanohatra eo anivony anteny mera amin'ny pirenena atson'ny solombavambahoaka namany amin'ny hoe mejoroa ianao fa izay no mahafiloha lefitra, izay no mahafiloha lefitra avy amin'ny mpanohatra anao eo anatrehan'izany toe-java-misy rehetra izany. Ijoro ve? Eo ny fanontaniana mipetraka. Ijoro ohatrany ahoana? Ijoro atraiza eo anatrehan'izany malagasy esorina amin'ny taniny, eo anatrehan'izany malagasy misakafo amin'ny tebiteby ireo izay mahita no arapaka dia mitebiteby ny amin'ny sosanatry teraka n'izao sy n'izao. Malagasy miezaka ny miary kanefa tsy misitraka herinaratra. Malagasy miezaka mamboly sy miopy kanefa
mandry tsy lavoloha mitrangana tsy fandriam-pahalemana malagasy mampianajanaka ary milofa amin'izay nefa ny tontolon'ny asa manjavozavo tanteraka zany rehetra zany raha tsy hitanisa afatsyreo dia hoe eo ilay fanontaniana izay isika mpanaraka ny fandarana moa zany no mitaritra an'izay sy miteny an'izay matetika eto ka izay fitianiko sy feheziko izay izy ny aminy hoe fa aiza ilay mpitarika politika aiza ny tandroka rony vozona eo anatrehan'izany toe-java-misy zany satria nareo nge avy amin'ny vahoaka ary tokony hiverina ho amin'ny vahoaka zany no antsony mpanaraka ny fandarana dia hoana ny fandehany moa raha fitiany izay volana vitsivitsy maromaro zay ny amin'ny hoe efa tsarariny tsony ao ny ihany koa ny manararoatra ny fahalemen'ny vahoaka malagasy zany ny amin'ny hoe efa resy ireo e rehefa matiny anoanany ireo e efa malemy ireo satria zara fa misakafo ambany foatra tsy manana hery ijorojoroana idinana an-dalambe ireo e andao rehefa zao dia hozaraina ny reto sy reto e zany no toe-java-misy eto amin'ity firenena ity ka eo ilay fanontaniana mipetraka avy amintsika tsirairay mpanaraka ny fandarana dia ahoana ary dia hanao inona ary dia ahoana ny fandehany zany eo anatrehan'izany toe-java-misy rehetra izany dia fiteniko matetika eto moa lay inona moa zany ilay famataranandro ny amin'ny hoe tiktak zay ozy ilay famataranandro mandeha ny fotoana ary mbola ho avy ilay maraina zay no azo amitirana n'izany resaka rehetrarehetra zany eo anatrehan'izay dia mankaherin'ny vahoaka malagasy ary mbola ho avy ilay maraina ary lay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia ho avy tokoa zay Madagasikara tsy maintsy mandroso zay fa lay androany aloha dia tsy izay ilay zavatra misy tsy ilay androany aloha zany ny ampandroso raha reo tondro rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria na ny mpampiasa vola na ny mpindram-bola amin'ny banky zany zay mba mieritreritra kely hoe manao vulka ny hitatra ny asa fivelomany amin'ny hoe ho matianina kokoa anatin'izay vulka izay ohatra raha raisitsika zay dia nindram-bola amin'ny banky izy zany dia hiaran'ity tataovaketra maro samihafa 20 isan-jato sy ny tariny dia hitsoka sy katso eo zany rehetra zany dia fehiny ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia Madagasikara tsy maintsy mandroso fa tsy mbola androany lay fandrosoana tsy mbola atoato raha izao toe-java-misy izao tompoko lahy sy tompoko vavy eo anatrehan'izay rehetra izay ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 032 12 888 19 moa no afahantsika maneho hevitra amin'ny soratra marososina na ny SMS na ny afatra fa ihany koa miditra mivantana aorininy amin'ny 10 ora sy sasany no afahantsika mitondra an'izay faneho-kevitra maro samihafa misy enanivon'ny fiarahamonina izay amin'ny alalanareo masoevony Cool FM masoevony dia ahoana ny fandehany misy ny rehetra eny manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina izay ankasitrahana sy saorana hatrany na amin'ny alalan'ny Canal Plus zany na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera na amin'ny miaino mivantana ny fandarana manerana ny nosy dia ankasitrahana feno manaraka ny fandarana ary ny fandarana dia ahoana ny fandehany dia vonina trany ny ampiaina sy ampita ny toe-java-misy eto amin'ny firenena ny raha tsika nahita ny zava-nisy teto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany ohatra ny ahoana ny fandarana dia ahoana ny fandehany moa tamin'irenesitsika fotsy reny nanaovantsika azy ho tsaratsara kokoa hatrany novinantsika amin'ny resaka fampiainana ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena eo no mangataka ny amin'ny hoe asao ato anatin'ny fandaharana i rakoto sy rabe ny filohan'ny anina ny mpitarika ny anina tompoko lahy sy tompoko vavy eo am-panatanterana an'izany ny fandarana dia ahoana ny fandehany ary hoentintsika eto ary reny fanontaniana miverimberina ato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany reny dia ho apetrakitsika amin'izy ireo mivantana sy mahitsy ao anatin'izay rehetrarehetra izay na miara-dia amin'ny fitondrana satria tsika tsy mialon-jafy eo anatin'izay na miara-dia amin'ny fitondrana manaiky iresadresaka sy tafatafa na ny
mpitarika antoko politika, mpitarika sindika sy ny ankolafikely samihafa eo anatrehan'izao toe-java-misy eto amin'ny firenena izao, satria dia arak'izay nentintsika izay ny amin'ny hoe malagasy tebiteby, malagasy mamoy fianakaviana, mamoy namana, mamoy rahalahy, zanaka ray aman-dreny, vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo, mitebiteby amin'ny taniny, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny sisa. Zany rehetra zany no misy misongadina eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'izay